amin'ny fifaina lehibe indray no iarahantsika eto a faly manona trany ny atsaran'ny Iosoa sy ny asoavany Iosoa tokatrantsika izay mampandroso a ny tenin'Andriamanitra indray zany a dia ny fampianaran'ny Iosoa atao tokatrantsika jiavy mandroso atao tokatrano indray ny ambasadran'ny Iosoa manao izay mijery amin'izao ora sy fotoana izao ary anaraka ny fampianarana larana fahasivitsika amin'izao fotoana izao manona ny atsaran'ny Iosoa amintsika jiavy ihany koa ary mirazo antsika samotainy Iosoa eo am-pandrenesana ny teny sy ny fampianarana ary tondra soanao mandakarivany izao teny izao. Ny fampianarana androany moa zany dia ny fanaporofona indray fa marina ilay anarana hoe Iosoa fa diso kosa ny ilay anarana hoe Jesosy na hoe Iosoa na Iesoa. Izay indray no jerevantsika androany ary miaraka amin'ny fanaporofona trano moa araka ny soatra masina niarako moa na raha nangataka radio ary rehefa ianareo zao teny izao dia mariako asangalarina ny teny fa aleo mibebaka manatony Iosoa tsy aleonao ve afaka amin'ny fahotana dia tsy manao teny intsony izay angalatra an'ilay teny indray ianao sy ny fampianarana dia vao may ampitombo ny fahotana io ianao ampitombo ny fahotanao eo ianao aza manao izay intsony fa aleo mamonjy ny fanahy amin'izay dia mamerina ny miarabantsika rehetra atao tokatrano ireny tena koa ny ambasadeur-ny Iosoa Ziadia no mandroso tokatrantsika ny amin'izao fotoana izao fampianarana larana fahafolo numéro 10 izay mihitsy ngamany fampianarana numéro 10 ny fampianarantsika ny amin'izao fotoana izao mikasika ny amin'izay zavatra izay avy hatransika moa zany dia hijery ny tenin'Andriamanitra mikasika ny hoe izy indray Iosoa magnina moa ny ambasadeur-ny Iosoa no miteny hoe Iosoa foana fa tsy mba miteny ankoatran'izay izy satria ny antony zay Iosoa izay mihitsy ilay maty teo amin'ny fijaliana ary zay ilay zanaka an'ilay dada malaya Iava vao nampianariko teo ary iny dada Iava malalako iny iny no naniraka ny Iosoa malalako indray. Iosoa ilay nirahana hanatanteraka an'ilay fitiavany hoe hamonjy ny olona satria tena tonga izy hamonjy dia izy no hanatanteraka ny famonjena dia izay nahatonga ny hoe tonga izy hamonjy ary dada Iava moa no afaka mamonjy satria any amin'ny daholo ny loharano ny famonjena ny source du salut izany hoe source de sauvetage zany raha miteny frantsay raha ohatra ny hoe hovonjena ny olona anankiray dia tsy maintsy sauvena izy izany hoe avotana izy dia Iosoa ny loharano izay tamin'ny alalan'ny dada Iava any hoe avy eo amin'ny dada Iava ny famonjena nalefa ao amin'ny Iosoa mbo tanterahana satria tsy misy zatra atao raha tsy avy any amin'ny dada Iava daholo dia Iosoa amin'izay no nanatanteraka anazy ho famarinana ny teny sy ny voninahitry ny anaran'Andriamanitra ray ao amin'ny Iosoa zany zany ka ny jerevantsika eto zany dia ilay boky ny tenin'Andriamanitra rikatra amin'ny ny tenin'Andriamanitra ry amin'ny boky ny Matthieu azafady indrindra Matthieu toko voalohany eny andininy fa 1:20 ny jerevantsika avy hatrany amin'ny anaran'ny Iosoa dia mijery avy hatrany tsika zany any tokatrano dia mijery ny dikany teny ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Iosoa dia efa Iosoa moa satria izay mihitsy ny famarihana fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana izany hoe ity Iosoa ity zany dia hamonjy ny olony dada Iava dia olona ny Iosoa hamonjy anazy ho afaka amin'ny fahotana izay indrindra no mahatonga ny olona atao amin'ny Iosoa rehefa afaka fahotana dia tsy manota intsony ary tsy mahay manao ratsy intsony mazava be io teny io mamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana ka rehefa afaka izy dia tsy manota intsony ny dikan'izay mba ho tanteraka ka hiditra any amin'ny lanitry lanitra fa raha vao tsy tanteraka tsy mahazo miditra any amin'ny lanitry lanitra zany mihitsy novinovina ka ilay mpamonjy zany dia nomena anarana hoe Iosoa fa manenina zay atao hoe Iava no mpamonjy moa ny dikan'izay zany hitantsika mazava mihitsy ny eto hoe izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana mitondra famonjena izy zany ny dikan'izay famonjena ho an'ny olona ny dikan'izay dia ameontsika aloha ny fanamarinana io zanak'Andriamanitra io dia efa nilaza mihitsy fa ny ahafantarantsika ny famarianana Iosoa zany hiditra amin'izay tsika ary mazava ho azy zany fa ankoatran'izay tsisy maro namoaka fanambarana zany Iosoa zany fa izy dia mitondra ny anaran'ny dadany izay ny fanambarana voalohany fanaporofontsika zany ny famariana anaran'ny Iosoa mihitsy no fanambarana fa mitondra ny anaran'ny dadako za araka ny Jaona 17:11 lalàna fototra zany Jaona 17:11 tsy misy afaka miala mihitsy zany fa hoe
ny anaran'ny dada Iava zany a, ny anaran'ny Yehosoa zany a de mitondra ny anaran'ny dadany, de zay avy hatrany madiso anarany hoe Jehova. Ka rehefa diso Jehova de diso Jesosy a, ka rehefa diso Jesosy a, satria Jehova ny diso, de aiza tsoa moa zany amarina an'le Jesosy ny dikan'izay aminareo, satria Jesosy a de nateraky Jehova, ka rehefa diso Jehova le nazaventsika teo a, de diso ange Jesosy e. De rehefa diso Jesosy a, aza manao fomba ny devoly ndray hoe ivadika pary tao daholo rehetra de hoe zay koa nge zao miaraka amin'ny Yehosoa e, fantatra hoe fa diso nge Jesosy iny fa Jesosy nge ny Yehosoa e. Aza mba manao an'izany fomba ratsy zay ihany nge le fahavoazany tena mahatsiravana an'Andriamanitra aminareo e. Raha tokony mba vonjena de manaraka ny devoly foana, tsy mijana manaraka devoly foana, efa nampaoriny devoly firy arivo taona de mbola anaraka an'izay foana ve manaraka androany, mahatonga saina e. Ampy zay ny rahanareo tamin'ny devoly, ampy zay miaraka amin'ny marina am'izay. Ary tsy hoe eto am'izao tontolo zao intsony aho, tsaona tsy etonza, fa izy reto no eto am'izao tontolo zao, fa izao mankany aminao. Ray masino, terizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny maraintsika. Terizy ireo amin'ilay anaranao zay nomenao ahy, nomenany Yehosoa zany anaran'ilay ray. Ohatrany hoe olombelo io zao, ohatrany hoe rakotony rina Paul, de raha miteraka indray izy de hoe rakotony rina Jean, samy eo foana le anarany hoe rakotony rina. Ohatran'izay koa ny an'Andriamanitra, Yahava, de tsy maintsy mitondra ny anaran'ilay ray izy zany, ao amin'io anaranay hoe Yah io tsy maintsy hoentiny dikan'izay, satria io ny anaran'ny rainy a, Yahava. Misy teny zay moa any tena mahitsy be mihitsy ny teny hoe Yahava mihitsy ny fiantsoana ny dada Iava, samy anarany Yahava. Hitantsika eto amin'ny Exodus 15 teo zany, Yah ny fiantsoana azy ary Iava koa ny fiantsoana azy, fa tsy koa hoe forme contracté koa ny hoe Iava ny atao hoe Yah, non non non, tena anarany mihitsy zay. Donc antsika hijery an'izay teny zay, aiza moa misy an'izay tsy haiko natatitiko zay teny zay, so ny bokin'ny Jeremia 26 angamba manisy zay, Jeremia 26:4 angamba manisy iny, Isaia 26:4 moa fa tsy hoe Jeremia, Isaia 26:4 moa sa 24:6, tsy 26:4. Matoky any Iava mandrakizay fa Iava ny tompony fatonampo mandrakizay. Donc avekitsika amin'ny teny Hébreo ary hoe, avekitsika amin'ny teny Hébreo, Isaia 26:4. Hitanao tsara fa tena ao mihitsy ny anarany hoe Yahava. Isaia 26:4, Isaia 26:4. Ohatrany tsy ato izy ito izy ka, izy ito. Ty zao izy ty amin'ny teny Hébreo a, indray latsika sary, hitanao tsara le izy hoe io izy io, tena ao mihitsy ny anarany hoe Yahava. Tsika moa tsy maintsy maka sary foana mba ahafana manaprofy hoe misy nge le terme hoe Yahava io teneniko foana aminareo e, so lazareo fa tsy misy io, fa misy mihitsy io, io izy io ary aby rehefa tsika amizay. Ty le Yahava, ty zao le Yaty a, ty zao le Yaty, io zao le Yah, de ty le Yahava. Satria mamaky teny du gauche de la droite vers la gauche tsika, ty ambony ty zao a de vadika ato ambany ato indray a, zany hoe makany zany sansin'le famakina teny makany, izy io makany sansin'le teny zay. De rehefa avakeo zany de io le terme hoe Yahava. De dao le tsika anaprofany aloha zany a, de ahoana moa zany izy zany am'le araky ny soratra teo a, de tsy aventsika vakina indray a. Rehefa hitantsika zany le Yahava de io izy io, ty ndray izy ty zao raha ato am'ty soratra ty a, io le Yahava, le soratantsika ilay. Fa nazavaiko moa tony fa tony le tsy maintsy ahitsy kely amitsika aby a, mba hiverina amin'ny normal daholo a,
am'izay afaka nyfahotana fa tsy foroporona fahatany a manjala asa manao no foana mihitsy ny afaran'izy izy zao le ia anankiray a de aorinan'ity a mifandray am'ry am'izay iavato fanazafaina daholo io fampianana daholo io zany le iaiava ka tena le terme hoe iaiava zany a de tena miexiste mihitsiny zay zao nareo mieritreritra hoe anarana iaiava zany tsy miexiste zany fa tena miexiste mihitsiny izy existe io izy io iaiava zay ka raha nyvakintsika zany bokyn'ny Isaya 26:4 tamin'ny boky Hébreo de zao moa zany voalaza eto hoe pitso vaiva adevadki bia iava jur olamim zay zany le teniteny amin'ny Isaya 26:4 fa hitantsika tsara mihitsy fa iaiava zany a tena fiantsonana io dada iava io tiako tenenina so misy mieritreritra hoe tsy fiantso anazy ny iaiava zany fa tena iaiava mihitsy indritsika io zany io iaiava ny fiantsonana azy zany dahoary de nomeny ny anarany ray zany ty zanany ty araka volazany soatra masina hitantsika etoy ny hoe nomeny ananray hoe terizy ireo amin'ny anaranao sy nomenao aho zay a araka volany soatra masina de raha volan'ny boky nisy ma jaona zafady indritra velotra le zatra tenenina de ohatrany misy misafiritaka kely nitenena azy satria be de be le fa nyveteny fa alamitsika milamina fa tsy mainy zany jaona 17:11 hoe ray masino io izy io ray masino terizy ireo amin'ny anaranao zay nomenao ahy nomena ny anaran'ny dadany zany a ty zanaka ty a de mazava azy fa ao le terme hoe ia apetraky tsy avetrany zay re am'le tableau tsy mantsy efa manana tableau fa mahafinaritra be ty a avetsika indray ty fonotsika dao indray aloha le anarana mazava ho azy a de miditra am'izay tsika hoe tonga le anarany ray ny izy io zay ny soatra masina de mipetraka indray zany le soatra hoe ataotsika mangamanga mahafinaritra be hoe ia mipetraka zany hoe iode sy ea ty le manome hoe ia mipetraka zany io teny hoe ny anarany Ehosoa zany de tsy maintsy misy soratra hoe ia ny dikan'izay a satria lalàna mihitsy no teny zay teo zany hoe tonga le anarany ray izy io zany le hoe tonga le anaran'ny ray am'le hoe iava de hoetiny anarany hoe iava io le ia io zay io le teneniko to amitsika hoe na ho any famaky an'io a ihy na ia de raha tadidinareo tsara ny teny zay teo aloha teo a tsy haiko natadidina zay ny teknisiany kaikaiky eo nisy mihitsy ny telo ny teneniko hoe na io famaky an'io ihy na ia zay fa azo atao dao zany na ity teo hoe i na ia ndray am'ireo de rehefa njerevantsika atao am'y cfr nefany a de nyvakinjare hoe ialy izy fa tsy nateny hoe i de mazava zay afentsika tazomina tsara zay te zay hoe na io atao hoe ia na io atao hoe i de ka le ray moa zany tondra anarany ray izy de io le iode zany a ity terme ty ny tena tiako tazominy hoe misy an'io terme hébreu io ny anaran'io zanak'andriamanitra io hoe iode sy e misy an'io ny anarany zany io ny tiako apetraka mafy amitsika amin'ny hoe tadidio fa tondra ny anarany ray izy a de misy an'io ny dikan'izay zany anarany Ehosoa tsy maintsy misy an'io na ty na tsy tiny zay de tazomitsika indray ny aloha hotadidinareo tsara hoe tsy maintsy misy an'io ny anarany Ehosoa satria mitondra ny anarany ray izy a de apetrakytsika indray ny hoe ataotsika arsiva indray hoe tondra ny anarany ray izy a io le izy io zany dikan'izay vetsika sokafana am'izay io zany le ray izy a araka ny volaza teo a tondra ny anarany ray ty a tsolojaevatsika iny a isitsika menamena de iny zany le sohatra tondra ny anarany ray izy a tsy maintsy misy anyty zany dikan'izay ao ataoky am'izay fa mazava tsara atsika ny an-trano hoe tsy maintsy miexiste ty terme hébreu ty zany a tsy maintsy miexiste io miasiko flesimoran hoe tsy maintsy misy io anarana hébreu io a io alphabet hébreu hoe iode sy e tsy maintsy misy an'io zay ary a ary efa tsika any am'izay ny aloha fa hitantsika ny sary a tsisy afaka manotra ny zaniko zatra nangalatra ny zany tory aloolombela rehetra rehefa nampianatra an'io ny ambasadiorana soa zao fampianarana zao de lazaiko atsika
tsy nisy nafantatra an'izao fampianarana zao mihitsy ny olombelona am'ray ary fa rehefa nanomboka nampianatra ny ambasadorany Joshua zany fampianarana zany atao hoe Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahotana zany dia efa nanomboka tany amin'ny 1995 nahafantarana an'izany raha tetỳ tany satria tra dia niasa zany Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahotana zany dia efa tany amin'ny 1995 nivoizina eto amin'ity taninareo ity planeta terre ary nitohizany zany taty aoriana nytoy foana dia rehefa nandeha moa zany fampianarana dia efa misy mijery eny amin'ny internet sy ny mangalatra an'le teny rehefa naino an'le fampianarana dia lasa miparitaka amin'ny internet zany anarana hoe Yahosoa zany ankehitriny fa tsisy nampianatra an'izany tsy zao ilitanareo zao fa raha tamin'izany vaninandro nampianarana an'izany fampianarana zany dia tsy niexista tamin'ity tany ity mihitsy ny zanareo Yahosoa zany fa nitanareo tao dia Yesoa na Jesosy na Jésus zany ny tena malaza tao fa tsy miexista ny ankoatran'izay zay ny fahamarinana zay fa dia tateoriana moa dia nisy indray ny anarany hoe Yehosoa fa ny anarany hoe Yahosoa dia tsy niexista tao anatin'ny soratra masina ho aza avaiko tsy niexista tao anatin'ny internetinareo zay ny tiako tenenina tsy niexista mihitsy zany satria ilay Yehosoa dia tsy iza fa Jesosy any ary ilay Yehosoa dia tsy iza fa Jésus ihany ary ilay Yehosoa tsy iza fa Yesoa ihany ary Yesoa ihany lasa Yeso lasa Jesosy sy dizasy maro samihafa dia le tsy mahafaka amin'ny fahotananareo anankiray ihany reo ary eto dia no fanazavana fa zay mivavaka tamin'izany Yehosoa zany dia zay le atao hoe mivavaka tamin'ny Josoa androany daholo ny nazavanareo an'izay ho aza avaiko tsara eto mihitsy ny izy dia hitanareo tsara ny fahadisoanareo mivavaka tamin'ny olona zay mivavaka tamin'ny Yehosoa ary zany mahazava-dozany nataonareo na fa tsy maintsy miditra ny fanazavana indray moa santsika verina indray tsika eny amin'ny tableau zany amaloha daso mba moramora le fampianarana dia tsy maintsy alefatsika milamina tsara petraka amin'izay zany anarana hoe Laodicea zany petraka ila loatra ataotsika anarana mavomavo amin'izay ty dia vetsika kely ty petraka amin'izay zany anarana hoe Laodicea zao io zany naran'ilay Yahosoa lay tsy maintsy mitainginy ny voalohany eo zany mipetraka amin'ity voalohany ty zany narana hoe Laodicea io le anarany ray apitsika fanamarina tsara hoe fotray hoe ty le anarany ray zany ty tsy maintsy mitondra an'io izy araka ny lalàna teo ary ndray Yahosoa ty zany le voalohany de ndray Yahosoa hoe za de Mose no nilaza momba satria izy miteny hoe ary Andriamanitra fa tonga izy amonjy ny olona io afaka amin'ny fahotana mitondra ny famonjena zany izy ka inandray nydikany famonjena satria ihany no famonjena ny voalaza teo dia misy anarany izy zany le voalaza teo hoe ihany no famonjena ihany no mpamonjy ihany no mitondra ny famonjena Andriamanitra ray Laodicea no mitondra ny famonjena zay ny dikany satria mitondra ny anarany ray izy dia io le Laodicea aiza ary nahitatsika an'le tenin'ny famonjena indray ty sorona kely fotandrotana betsika atsika numéro 1 tsara mazava fa manjary tsy hitanareo ny trano zay ataoko hoe inty ty zany le inty io le un io mitondra ny anarany ray mity am'izay tsika inandray ny teny Yahosoa satria hitantsika hoe Andriamanitra ray no mitondra ny famonjena satria hoe tonga hamonjy ny olona izy zany hoe mitondra ny famonjena izy ny dikan'izay dia aiza ny ahitana zay anarana hoe famonjena zay indray zany dia izao indray ny teny Yahosoa hoe rehefa hijeriny momba anareo ao amin'ny faharoa indray zany ty ny voalohany dia atao amin'ny faharoa indray tsika izao hoe inona ny toy ny tenarany ity rehefa hijeriny momba anareo izy Yahosoa dia andana jereo amin'ny boky Mosesy fa Mose no nilazany momba anahy dia dao tsika hijery ny boky Mose indray inona ny teny Yahosoa amin'ny boky Mose ao amin'ny boky Yahosoa ao amin'ny boky Jaona moa fa tsy boky Mose Jaona toko fahadimy andininy fahenina amby efapolo Jaona 5:46 zany Jaona 5:46 zao ny voalazany fa raha manino a Mose ianareo io zany hoe gaga fa manino ao miteny hoe Mose foana satria zay ny tena anaran'io Mosesy io na Moizy io miteny jiosy Mose no anarany ka nitondra famonjena ho an'ny jiosy izy dia zay mahatonga averiko amin'ny original satria rehefa mitondra famonjena dia averina amin'ny original anarany fa tsara zany tsy mideko fa tsy maintsy teny amin'ny teny hébreu tsika za tsy ny teny zay fa avetsika amin'ny teny hébreu normal ny anarana rehefa mba mitondra famonjena goavana izy
zay mahatonga amin'ny teny hoe Moshe ny antsointsika anazy de zay ny anarany amin'ny teny Hebreo. Fa raha mba nino amin'ny Moshe ianareo de ino ho ilay zanak'Andriamanitra io zany, satria nanoratra ny laza izy. Io ndray zany indisy faharoa io Jaona 5:46 io hoe raha nomba ny Joshua de zao ny teneny io zanak'Andriamanitra io zany, i Moshe no nanoratra ny momba azy. Ka raha vao misy olona moa nakay Mexique tamin'ity tany ity de ny anarany mihitsy ny tsy maintsy omena lanja voalohany hoe iza ny anarany io. Ka ny anarany no manao ny définition ny olona anankiray, mamaritra ny olona anankiray ny anarany. Ary namakaiza namakaiza na mitady asa de ny anarana foana tsy maintsy omena voalohany indrindra. Ka eo amin'izay anarana zay indrindra zany de mametraka mihitsy soratra masina eto hoe any amin'ny Moshe no jereo satria izy no nanoratra ny laza momba akoatran'izay nytenen'ny Joshua le teo hoe mitondra ny anaran'ny dadako iny efa mipetraka iny efa tsisy resaka tsony iny fa le Eudacie zany le izy ny dikan'izay. De hoana indray ny tenin'Andriamanitra raha mikasika amin'le hoe famonjena, aiza ny ahitana ny tenin'ny famonjena de efa namoaka an'io teny mihitsy izy mijerevantsika arika hatramin'ny bokin'ny Moshe ary misorata amin'ny Moshe zany arika hatramin'ny Numérie 13:16 vakitsika de vakitsika amin'ny teny Hébreu indray rehefa avy eo. Numérie 13:16 Numérie 13:16 ireo no anaran'ny lehilahy zay ny rany Moshe isafony tany ary Hosea zanaky Nona dia nataony Moshe hoe Joshua. Zay Joshua moa natao hoe Joshua koa ny tena marina zany. Mbola vazavaiko amintsika atao zay zavatra zay zany. Ino narany dikan'ity teny ity de aloha hiverenantsika indray ny Hebreo tranainy. Itsy ny bokin'ny Hebreo tranainy indray tsika ato amin'ny satria naniraka ny raha ny teneny teo zay hoe aloha hiverena kelikely teo hoe novain'ny Moshe io ny anaran'ity Hosea zanaky Nona ty io izy io, fa Hosea ny anarany io tamin'ny voalohany fa novain'ny Moshe fotsiny zao nataony hoe ary de nataony Moshe hoe Joshua. Zay le izy ka io Joshua iny andao jerevantsika satria tsy Joshua ny tena anaran'io rangahy io tamin'ny voalohany fa Hosea io hitantsika mazava be hoe ary Hosea zanaky Nona, Hosea zany tena anarany tamin'ny voalohany de nataony Moshe hoe Joshua. Amin'ny teny Hebreo moa hoe Joshua. Zay le ho jerevantsika. Ka le atao Joshua de tsisa fa Joshua, ary Joshua de tsisa fa Joshua, fa saingy io Joshua ino nataony le hoe Yehoshua. Ho jerevantsika daholo zay. Hafa amin'ny Yahoshua mihitsy le izy. Tsy mitovy mihitsy le hoe Yehoshua sy Yahoshua, fa i Yehoshua de tsisa fa i Joshua na hoe Joshua. Hosoratako de ho azareo tsara. Ozy nareo hoe inona daholo zany teny zany. Zao le izy. Atokany tsara ny terme hoe Yahoshua, zay le zanak'Andriamanitra tena izy. De atokantsika indray le anarana hoe Joshua, zay lay Joshua le nitondra ny zanak'Israely miditsy atao amin'ny tany Kanana. Le ny rany Moshe hoe ndana misafony tany. Zay le toe Joshua no anarany na amin'ny teny jiosy de hoe Joshua. Ary io Joshua ino hoe nataony olona hoe Yehoshua. De azareo tsara am'izay zany izy am'izay fotoan'izay. I Joshua na hoe Joshua no nantsoiny olona hoe Yehoshua. Ho jerevantsika ato anatin'ny Baiboly ato mihitsy izy efa avy eo. Vakitsika ato le izy. Nahoary vakitsika amin'ny teny Hebreo zany ty resaky ty araka ny teny eo amin'ny esa moa zany nombre na hoe numérie. Bamidbar moa narin'izy io amin'ny teny Hebreo zany. Bamidbar chapitre 13 verset 16. Zao ty le teny Hebreo ty kasika io tantara io de ty le fandikana anazy ty de ho jerevantsika am'izay ary le fipetraky le teny ato zany le fandikana io elesmot hanasim aser salat Moshe latour et harej vaikra Moshe alosia binun i Joshua. Inona dikan'izany teny zany? Izany teny zany de midika hoe ohatra vaitsika efa navakitsika tamin'ny teny gasy moa izy fa dikantsika amin'ny teny Inglisy eto akaiky eto these are the names of the men which Moshe sent to spy out the land. Zany ireo ary no anarana ny lehilahy zay ny rany Moshe hisafony tany hitsikilony tany moa zany tena marina. Dikany spy out zany de hoe espionner zany, zany hoe mitsikilo ny tany.
dia and Moshe, io le Moshe io zany, and Moshe called Hosea, ary dia natsony Mosea i Hosea the son of Nun, le zanaky Nun, nataony hoe Yehoshua. Io am'izay le Yehoshua vitanareo, ka i Joshua no atao Yehoshua raha tsy hainareo. Io le Yehoshua tenitenareo, Yehoshua Yehoshua Joshua io Yehoshua tsonareo io. Dia aleo vaketsika am'izay le terme hoe Yehoshua. Ty aloha terme hébreu ty ny original indray zany dia ity. Fa io moa zany le novaivain'ny olona, dia ho azavaiko ohatrany amin'ny atsipri mihitsy io araka ny alphabet hébreu. Somary mianatra alphabet hébreu tsika, fataontsika sur terrain, dia tsisy miteny hoe sarotra kosa ny izy, dia tsy sarotra le izy fa avy teo avokako amin'ny tableau ihany ange. Dia azavaiko ato amin'ity teny hébreu ty dia misy ny atao hoe efa izy ty. Misy ny atao hoe ty zao iode ty. Ty voalohany ty zany ataontsika iode ty. Ty natao hoe iode vitantsika io dia ty natao hoe he hitantsika io zany le iode hery hitantsika teo zany. Io le mitondra anaran'ny ray zany io raha raintsika amin'ny sary. Satria ty famonjena ny dikan'io anaran'io jerevantsika rehefa avy eo. Ty kosany vavo ny anaran'ity ty zao le vety vavo. Vavo io am'izao ve io. Dia ty natao hoe so sh io famaky an'io so. Dia ny faran'ity zao. Raha ohatra zany tsika mamaky an'io lecture dia hoe Ivsoa. Eza le anaran'izao raha am'izao hevitra zao Ivsoa. Na hoe Ifsa, raha tsy asiana nytoniky teboteboka to zany io ditany hoe Ifsa. Nareo inona zany teneninao zany? Ka zay mihitsy ny izy ka alohatsika aloha raha tsy atsika an'ireny teboteboka reny dia aleo mihitsy izay ny jerevantsika. Raintsika aloha iny teny averintsika any aloha iny amprimitsika any dia averintsika rehefa avao. Fa jery ty terme ty tsika hoe raha ohatra n'izany ty terme ty ka tsy asitsika hoe ina moa. Aleo raisina kely aloha izy. Raha ohatra moa zany tsy misy an'io teboteboka io ny ty, dia inona no mety ho voavaky ato dia ahita zavatra tena tsy maintsy sahirantsika mamaky an'io. Dia izay no mahatonga le hoe misy ny zavatra tsy maintsy ahitsy ny tamin'izany fotoana izany. Dia ty am'izay aloha le hoe raha tsisy an'toniky teboteboka hitantsika ity dia sao famaky an'io hasa IV satria tany aloha dia SH rehefa tsisy teboka io dia ahoana hoe zany mamafeny ty tsy mety miverina zay S dia A farany zao. Zany hoe raha ohatra n'izany ka tsy asiana ninina mihitsy ny ao dia lasa hoe Ifsa ny anaran'izy io. Zay no mahatonga ny olona sasany miteny hoe Isa. Tsy teny anaran'izay miteny an'izay fa hitanareo zay hoe Isa ny amakiny an'io. Satria mahita an'io teny mihitsy dia tena teny hoe Isa fa saingy misy an'ity vety eo dia tsy mety le Isa fa lasa hoe Ifsa. Zay zany anarana ohatra hoe tsisy ninona dia izy anaran'ilay zanak'andre le mpamonjy ny tenen'i Mosea Ifsa ny anarana raha am'izao sary zao. Alefako tena miadana mihitsy izy hoe zao ny famaky an'io raha tena mamaky nareo. Dia alefantsika andrainy aloha zany fa toizantsika le izy. Ka raha Ifsa moa dia tsy miteny le izy saingy efa namoaka an'ilay fanambarana indray le jiosy taloha fa misy famakina anazy indray fa zao ny avakana ohatra hoe tsisy ninina dahoary. Lefantsika andrainy isaka mahita mavita zavatra anankiray dia avy mahita nareo dia lefantsika any iny zay. Io izy le olana an-trano hoe izany reny tsisy fantatra anay mihitsy teneninao ambassadeur-nio soa fa dia za rehefa ohatra ny efa lasa dia teneninao Ifsa zany. Dia zao le izy misy ny atao hoe iode le ohatra amin'ny prime iny, dia misy ny atao hoe he le ohatra n'le pi, dia misy le atao hoe vava le tsipika mitoy dia misy faingo kely ary amin'ny lohany ary bara dia misy ohatra ny korosy kely makany amin'ny gauche ary amin'ny lohany. Dia misy ny atao hoe s
na hoe sinina ny anarana de ohatran'ny karazana ohatran'ny forsety hafahafa zay forsety atsangana de misy zay ny paozin'le sinina de ny alfabe a amin'ny jiosy a de y grec le izy zay ny alfabe amin'ny jiosy y grec ohatran'ny paoziny y grec zay izy fa tsy teny y grec zany fa tahaka ny grec aveko tsara misy ny ateo iode de hea de vava de sinina le sinina ohatra amin'ny forsety mitsangana zay le izy a de ny y grec zany amin'ny jiosy de zay le vakina hoe ifsa raha vakina sainga efa namoaka an'le ina moa namoaka an'lay lalàna ao any jiosy hoe misy fomba famakinana io am'izay a de iny no vakitsika ndray eto a efa namoaka an'ity tenty zareo a ina ny fomba famakinana io a de zao ity eto am'izay tsika nijery anazy ity alfabe jiosy ity zany a rehefa ny vakiny zareo hebreo indray le izy a de namoaka an'zao hoe sara zao zareo hoe ny famakinana an'ity ozy izy re olona rehefa mahita an'ity nareo a io zany izy io dia zao le izy a ity ny famaky anazy tsika voloparaza ity famaky anazy ozy ity io zany hoe ihosoa apetraka eto ndray zany izy a avekony am'le ia ihasa ihoa de sh de u misy u de a raha am'ty zany a ihoso a de io ihosoa io le olona no atao hoe ihosoa io zany rehefa avadika de ia oa de sua de a zay alaitsika sary ndray zao le izy a io le ihosoa io zany io jerevantsika io ihosoa ary alaitsika sary io de averiko am'izay le sary rehefa avy eo ry amy tableau ndray tsika mijery a de mahitsara am'izay nareo satria hitatsika le ihosoa teo a ia zay le famaky anazy ozy ny jiosy a de tsika tsy mamiady hevitra lavitra am'izany zay hiditra am'izay tsika zany a amy tableau tsika hiditra amy tableau de manazavady de fafatsika aloha zany ty e fa atsio fafana fa hoe ajantsika eo am'izay ty a inandray ny toyny ty am'izay ozy ny teny volaza teo a io le hitatsika le ihasa io i zao le ihasa i de ihasa hitatsika io a de misy vava teto io misy vava de misy sinina teto de misy tepoka ato de misy tepoka telo ndray ato ambany ato a de misy soratra ato iny le iny farany zao ihosoany hitatsika teo a de zao ny famaky an'io izy rehefa hitany zareo le izy hoe de hoe leny zareo tatsy moa misy tepoteboka amy tony sy ny karazany reo fa trandeo vakitsika araka ny tokony ho izy le izy a satria zay le transformation teneko anareo hoe novain'ny olo io transformation raha ny vakitsika teo tarikatra amle soratra ary de nataony zareo hoe ihosoa avy hatrany ny soratra teo ataotsika an'izao zany ia ehoa satria nisy tepoka tato adiniko ty tepoka ty oa de shasa de ty anaky teloboka telo ty o dikan'io iho shasa io iho so ty zany misaraka ato misaraka ato misaraka ato iho so de misaraka afary ato a ia amy farany zao iho so a io zany ny famakinan'io zahatr io fa raha ty zany tokoa io zany de tsy azo ny fakina fa lasa hoe evosa lasa hoe isany afarany fa rehefa nanoloatra an'io am'izay zany ny jiosta ty orina le tao amin'ny sefertorata ty orina zany satria ty nanomboka tany amy taona felabe ihany koa zany ka rehefa tonga am'izay le josoa de io iosoa ino anarany de ity no atao hoe josoa ny i miovantsy satria hoe ihosoa aloha avetsika any mandeha ity no atao hoe ataoko stylo menamena zao ity ny lasa hoe o soa de io zany ny tena atao hoe famonjena amy jiosy io anarana ihosoa io araka le fitatsika atao anatin'ny teny hebreo teo zao nge veritsika am'izay le izy tore mety hoe ohatrany tsy titany atsara le izy fa aloha verina kely io izy io
ty mo fafiry ty ary ambandreny izy Yehoshua hitantsika misoratra tary hoe Yehoshua ka io Yehoshua io io Yehoshua de io ihany naveriko ato zany io Yehoshua iny atao hoe Joshua zay ka zay nivavaka tamin'ny Yehoshua io de nivavaka tamin'ny Joshua izy moa zany izy ty io no atao hoe Yehoshua ary ty Yehoshua ty rehefa ny mivadika Jy de io no lasa natao hoe Joshua ataontsika menamena indray soratra taritsika io zany ataontsika miakatra makaty manaporofo aminareo hoe tsy io le zanak'Andriamanitra fa ity le natsoina hoe Joshua ny miova Jy de lasa hoe tao gasigasy Joshua zao lasa hoe Joshua i miova Jy de lasa Joshua ary ny Joshua ny lasa hoe Joshua zay le izy ary ty Joshua ty no nolazainy zareo hoe Yehoshua ity no natao hoe Yehoshua ty fa tsy Yehoshua velively ity no lasa hoe Yehoshua jerevantsika rehefa velo izy ity no nataony zareo hoe Yehoshua i ere de atao amin'ny marana zavazava Yehoshua io no nataony hoe Yehoshua io Joshua io izay no natonga ny ziady anampianatra hoe zany Yehoshua zany akeka Joshua dora vakitsika ny baiboly hébreu ny baiboly Sefer Torah Jiosy tsy ato ty atsika vakitsika am'izay ty ary amin'ny bokin'ny Joshua jereo nge bokin'ny Joshua fa hatrany de zay mihitsy misoratra hoe ty Joshua io izy io Yehoshua mihitsy natao hoe Joshua io raha tsika mahita io izy io ny terme hoe Yehoshua de tsy iza fa Joshua na hoe Yoshua io le Yoshua io le nampianariko atsika tary io izy io de matoky ahafahazonareo tsara am'izay nga amle teny am'izay fotoana zay hoe io le Yoshua io Yehoshua de tsy iza fa Yoshua Joshua ka zay mivavaka amin'ny Yehoshua rehetrarehetra de nivavaka tamin'ny Joshua tena marina moa nareo ihany nandikandika zavatra vilana de anareo ny anareo fa ny tena fanonona anaran'ny Joshua de tena Yehoshua ny andony satria izy tsy mahazo mitondra ny anarany ray de tsy maintsy Yehoshua no anarany ary tsy misy akoatran'izay Yehoshua no anarany satria io arantsika miantso hoe Joshua hitanareo izy io Joshua no atao hoe Yehoshua zany natonga ny ambasadorany Yehoshua hoe ny anaran'ny Andriamanitra tompoko de tsy mba Yehoshua zany fa zany olombelona mbola olombelona kely ohatranareo zany satria Yehoshua de Joshua zany fa hafa mihitsy ny Yehoshua ary ty moa zany de efa ty fandikana teny ty satria rehefa nijerevantsika nge ny taty de tsy misy an'io fa zatra mahitsy be mihitsy ny dika teny taty eo hitantsika teo iny Yehoshua no voasoratra ato ary zay natao hoe Yehoshua zanak'Nona de io Yehoshua io no nadikan'ny zange vakitsika ato izy io Yehoshua hitanareo teo iny aiza moa le izy ao amin'ny Exode numéro 13-16 iny nadikan'ny olona totsika hitantsika eto ny fandikan'ny olona anazy la roa olombelona anazy jereo ty nataonareo numéro 13-16 jereo ty adalanareo adalany ty meko ty io Yehoshua io no novainareo hoe Yehoshua io izy io vandravandra be aveko vakiny aloha These are the names of the men which Moshe sent to spy out the land. And Moshe called Hosea, the son of Nun, Yehoshua. Io izy io le Yehoshua io tanareo tsara io le zanaky Nun no atao hoe Yehoshua Moshe nanova azy ary ny dikan'io Yehoshua io no atao hoe famonjena salvation amin'ny teny anglisy beka avakitsika ndray ty terme ty re hoe zay izy io voilà ino am'izay le izy zany ny famaky an'ity zavatra ty izy de nataon'zareo hoe Yehoshua io izy io nefa hitantsika tsara fa io terme Yehoshua io le zanaky nonona
na hoe Yoshua io izy io Yoshua ozy izy or Yehoshua jereo tsara nge io izy io Yoshua ozy de tsy izy fa Yehoshua ihany zany hoe Joshua de tsy izy fa Jehoshua zay ny filazana azy ary Jehoshua le novenjy hoe Yehoshua ihany ary ny dikan'io izy de hoe Jehovah is salvation zany hoe salvation zany dikan'izy io salvation io salvation fa tika moa mahita fa Jehovah zany efa tsy izy mihitsy zany fa diso ka ny dikan'le Yehoshua zany a de salvation io zany ny famonjena ny dikan'izay zany hoe nynarana mitondra famonjena zany a de io Yehoshua io zay ka inga Joshua mihitsy zany a no mitondra ny salvation tamin'ity tany ty a raha am'izany soratra masina zany jerevantsika zany de ty izy ty ambany ty a Yehoshua le tsy izy zany io a Yehoshua ozy izy ty jereo tsara ty a Yehoshua ozy izy a io de zao ny dikan'izy a the Lord is salvation io zay Moses successor zay zany hoe tsy izy akory ny fa ity Yehoshua ty mazava be mihitsy nandikana anazy na hoe Yoshua Ihoshua zay atao hoe Joshua amy teny gasy na amy teny anglisy teo de tsy izy avozy izy io olona io fa the Lord is salvation de nomeny zany hoe ny tompo de famonjena Moses successor zany hoe lay mpandimby am Moses zany ka tsy le mpandimby am Moses fa inga Joshua hitantsika tsara io a Joshua de Yehoshua nefa mivakiny eto ambony ity fa Yehoshua ozy izy de tsy izy fa Yehoshua ihany io zany hoe Joshua sy Yehoshua zany a anankiray ihany reo mitovy reo tsy azo sarahany reo fa anankiray a i Joshua sy Jehoshua ka ianareo zay mivavaka tamin'ny Yehoshua rehetrarehetra de nivavaka tamin'ny Joshua mazava be daholo ny sary teo zany mahatonga ny ambassadeur ny Yehoshua nanidy foana hoe tsy misy an'izany Jehoshua zany na Yehoshua zany fa Yehoshua Joshua ihany no misy ao fa i Joshua teny anarany de tena i Joshua na hoe Yehoshua zay averiko am'izay zany a manitsy any rehetrarehetra am'izay zany a hoe ny tena famarinana zany de zao ny anaran'io zanak'Andriamanitra ny anaran'ny Joshua zany ny tena izy a de ty Yehoshua ty ny tena izy zany fa diso daholo toy ny zatra hitantsika tony a tsisy marina tony a de hitan'io fafako amin'ny asiko fanamariana amin'ny ty fosy ty a ty zany diso zany tony ty a fô zay tsy misy an'io anarana io zany tsy marina io anarana Yehoshua io fa ny marina amy anaran'io ny olona ny rano Mose io dia Ihoshua zay le izy zay Ihoshua de aleo raha asoritsika am'izay ny sary tsy mety a fitanareo iny a de andika vaovao am'izay a lo ty zany eto aloha fanamariana kely hoe le Joshua sy Yehoshua ihany angeny anankiray zay na i Jehoshua anankiray ihany reo de hitantsika am'izay fa hafa am'izay anarany Yehoshua rehefa avy eo a hiditra am'izay tsika am'le avetsika le tableau teo a de ho fafahatsika am'izay ny tsy ilayntsika rehetrarehetra zany ina le fafahatsika de ho fafahatsika am'izay le Yehoshua satria tena tsy izy mihitsy iny a fa tena lainga be sy fitaka mihitsy a reny le anarana foniporony olona taty oriana mivavaka amy Joshua daholo zay mivavaka amin'ny Yehoshua zany ary io Yehoshua io hitantsika be deaibe ao anatin'ny YouTube io a be deaibe ao anatin'ny ina moa be deaibe ao anatin'ny site internet reny le anarana diso daholo a mivavaka amy Joshua daholo izy menakavy reo inga Joshua ny ivavahany zareo zay le izy zay ka hoe sotsika daholo am'izay moa toy ny resaka hoe ina moa toy ny resaka tony satria efa hitantsika am'izay le anarana hoe io anarany inga Joshua io ambany io kanefa ny ty anarany Joshua ty natao hoe famonjena ka ity Joshua ty zany rehefa nataotsika ny resaka teo a io le famonjena io Yehoshua io de andao re apetraka atsika eto le famonjena satria fa ity izy ty le anaran'ny famonjena ty a de andao izy apetraka atsika hoe io le famonjena re sotsika ty le anaran'le famonjena ty efa hitantsika teo ny famakina anazy hoe Yehoshua io anaran'le famonjena de apetraka atsika eto am'izay izy hoe ia Hoshua ty zany izy tya ia de ty le misy teboka ty raha vo ny vava misy teboka zany a de ho izy ny dikan'izay i ho satria naventsika rehefa anona anazy tao amin'ny
seferto rano jiosy ataon'ny mpamidy ba de i ho de so. Raha misy aty teboka telo ty zany de so ny dikany de o ty ambany ty ho ampianariko rehefa avy eo de ato afara ato tiana teo a amy jiosy ohatra ny grec io ny ateo a amy jiosy. Raha vo ny sinina ty zany misy teboka anankitelo eo ambany eo ataoko sary zany izy ataoko sary mitokana tiana teo sinina amy jiosy ty izy tiana teo sinina ty amy jiosy io ataoko io de misy teboka izy de ateo s. Raha vao misy an'io zany de sasany dikany sasany aloha ny dikany atreo. Raha vao misy an'io boatra ny borety hafahafa izy ny forsa moa zany ohatra ny borety hafahafa koa mipoziny de sinina s fo maky an'io hoe sinina. De raha vao misy teboka anankitelo ambany asiko marika mavomavo izy raha vao misy teboka anankitelo ohatray naninona tena asa ohatran'ny pariteka person. Raha vao asitsika teboka telo ato ambany iny teboka telo iny de ny dikan'ity teboka telo indray lasa o ny afaran'ity o ka mifanorana siny io o na u zao o na u de tsika zany io na io ny famaky an'io de ny atsika zany satria moa teny jiosy io napetrany ary de ataotsika o zany ato s naninona ty zao misy an'iny io de io zany le so zao de ty ndray le a ty le a ty tya de a ho am'izay mijery zao zany izy zao de zay zay fa nampianariko atsika zay nefa maky teny abreo hoe natonga an'izy ny teny hoe soa de satria le ohatran'ny sinina ohatran'ny borety mivadika io na ohatran'ny hoe forsety mitongilana io de tsy hita moa zany tefa teny zay mihitsy mipozipoziny ato zany de misy teboka kely ary ambony de iny marika fa asa iny hoe s de le teboka telo ambany ndray de manome io de lasa hoe so de zay de lasa hoe yahosoa raha ho an'ny hafa firena moa zany satria reo mijery tele daholo any efa miaraka mijery amin'ny écran tsika fa zao ny fanratana teny hebreo ty teny antsika ty alaitsika sarina iny aloha zany zay laitsika sary satria efa complet iny de hiditra amy zavatra hafa amizay tsika ho am fanazavana manaraka ataotsika tena feny mihitsy ny fanazavana mikasika ny am'ty satria tena famonjena ho anareo mihitsy le izy zay bitindray tsika amy sary manaraka ho fahafahatsika dolo indray zay tsy ilaina hoasorona am'izay dolo zany de hoasorona kely azafady indrindra ho atsika hoasorona dolo am'izay tony rehetrrehetra to satria efa tafapetraka ary ambony ry am'izay le izy io zany le anarana ny teneny Yehosoa hoe mitondra ny anarany ray koa ary ny teneny Yehosoa koa hoe Mose no mitondra milaza ny momba io le izy io singa ray am'izay ny teneny Mose ny anarana ka raha hijery anaran'io zanak'Andriamanitra io tsika de ana Mose mijery avoakariga amin'ny teknisany tande avoakariry izy zao ovako am'izay mantsy le soa de hoe soroko am'izay le satria ovakitsika tanteraka am'izay le izy zany zao amin'ny voninahitry Yehosoa de fafako am'izay ty hitanareo am'izay ny amako anazy fafako anazy iny izy iny fafako le soa de fafako le verina tonga am'izay tsika zany am'le anarana ao anatin'ny seferto rano jiosy hita eo dahola na ny anarany Josoa le hoe Yehosoa hita eo tokoa ny anarany ray hoe io izy hoe ihasa araka ny soratra masiny hebreo rehefa ovakitsika am'izay ary ty de atambaritsika am'izay maninona moa Josoa tsy natao hoe hoe Yahosoa no anarana tsotra kely satria monko so ty zao le Josoa ty zao le représenté ny Josoa ty tsy mandeha amboty sary ty zao le mirepresenté ny ohatra inona mihitsy nerina foanty teo ty zao le mirepresenté an'izy moa ya Josoa ty zao ty le hoe Yehosoa na le ataony teny gasy hoe Josoa io na hitantsika atao anatin'ny teny hebreo teo izy le ataony hoe Joshua zao zany hoe raha ataotsika sasany de hoe no Josoa
raha am'zao sary zao zany raha ho avy am'izay le fandehan'le fanazavana de zay no mahatonga atsika hoe zay moa zany napiditra ny tenarana ia eto kely ty a fa tsy ampiditsika mihitsy ny aly ohatra eto fa hanazava-ndeha le hoe io le atao hoe Josoa io hitatsika io le hoe famonjena egal famonjena io le famonjena hitatsika tarehan'ny fanazavana hoe io le atao hoe famonjena amy jiosy ia no famonjena zany a de io izy io satria tonga amonjy atsika izy zany de hoe ia no famonjena ho an'ny olona de io zany izy dika hoe ia no Yehosoa zay raha resitsika am'izay zany ny sary a io zany ia no famonjena de egal ia no Yehosoa dao ndray zany soratatsika indray zay asotsika indray ty sary ty a efa vita izy eny a i famonjena Josoa hitatsika teo a mitambatra am'le anarany ia am'izay zany dikan'izao a de no retsika rijery sary anankiray a itsy eto am'izay tsika asotsika am'izay le zay tsy ilatsika dia hosoratatsika am'izay zany zay to hoe alefako tsikelikely izy de ho azonareo am'izay le dika le teny am'ny farany hoe ay ve zay natonga an'le hoe Yahosoa soratatsika am'izay le izy zany a atambatra am'izay izy de zao le izy zany a rehefa natambatra le sary a de ty loha ny anarany ray Yod He ao a atsika le tokantrano de ity forme ty efa hitatsika io zany fa ty le forme ny ray ty ray de miditra am'izay le famonjena kanefa antsika io amety an'ity forme ty fa hitatsika atoko iny a de zao ameko avy atrany dika iny a ity forme ity fa ty no mirepresentean'ny ray ty Yod voalohany ty zay le tiako tena ampianareo hoe ity Yod voalohany ty a ty zany no mirepresentean'ny ty ato ty zao zay no mahatonga ny hoe i Josoa de tsy mahazo mitondra ny anarany ray satria tsy mitondra ny anarany ray izy fa mbola ho avy le zanaka satria i Josoa na Yehosoa samy mpamonjy reo samy mpamonjy ny titrandreo anakoreo fa kosa i Josoa tam'izany fotoany zany na le atao hoe Yehosoa de tsy mahazo mitondra ny anarany ray satria maninona tsy izy le ny raha namonjy azao tontolo zao fa izy fotsiny a ny rahana hamonjy ny Israelianina hitondra azy hiditra amin'ny tany Kanana ka famonjena ihany koa zany nataony dikan'izay ka ny anarana Yehosoa de tena famonjena saingy i Yehosoa kosiny a de tsy mitondra ny anarany ray a de zany mahatonga ny anarana janona hoe Yehosoa fa saingy ty Yod kely ty zay mitondra ny anarany ray mihitsy ny ty Yod kely ty a io a no manambara ty Yod kely ty soratako eto mihitsy io no manambara fa mirepresentean'ny ray izy le ray hoe ia saingy tsy azo ety ny anarany ray satria tsy izy le hitondra famonjena ho an'zao tontolo zao de mijanony eo am'le terme hoe Yehosoa izy tsy azo atao hoe Yahosoa izy satria tsy mitondra ny anarany ray izy fa mbola ho avy le hitondra ny anarany ray a de ty Yahosoa ty fa ny anarany de mijanona hoe Yehosoa efa famonjena zay anarana izay saingy tsy mahazo mitondra ny anarany ray izy satria tsy izy no mpamonjy an'zao tontolo zao ary tsy izy le andatsaka ny rano io miazy fijaliana fa izy de efa nisan'ny famonjena satria nitondra ny Jiosy niditra tao amin'ny tany Kanana de anisan'ny famonjena izy zany dikan'izay matoka fa mazava aminareo zay no mahatonga ny hoe ity Yod ty tsy azo nasina hoe iana niatrona anazy fa miandry an'ilay Yahosoa tonga io rehefa tonga Yehosoa de miteny am'izay izy hoe za de mitondra ny anarany ray koa io izy io ty izy ty hitatsika ty io fa mitondra ny anarany ray a de ty hitatsika ty izy nidikan'izay io izy io de tsy mila averina tsony zany le i satria fa io izy io ity mitondra an'le anarany ray a de io ia io izy io a de io napetraka io Yod sy e inona ny manarakaraka an'izay a rehefa hitatsika fa le Yod zany no mitondra ny anarany ray satria Yehosoa tsy mpamonjy hitondra ny famonjenao zao tontolo zao de mijanona eo ny anarany satria tsy mahazo mitondra ny anarany ray de mitoy ny anarana ary a toy atsika am'izay le toy iny a ataotsika amin'anarana mangamanga indray le izy a de mitoy am'izay tsika am'le inona ny toyny zany misy ely manaraka de mipetraka am'izay le ho de mipetraka le Chine misy tepoka ray ary ambony telo ato ambany ary ale farany ohatran'ny forme Y zao io zany fitatsika am'izay le mpamonjy
samitsika mijery tsara ny tokantrano any a io izy io a feno ny anaran'ilay zanak'Andriamanitra tanteraka daholo lalàna sy ny any amin'ny mpaminany hoe ny mpaminany ny teny hoe izy a no enoy fa zay tsy meno ny teniny de tsy izy io ny tenin'ny mpaminany mitory any ty zao le famonjeny ty a ty le famonjena le anaran'ny Iosoa le teo ambony teo le famonjena io anaran'ny Iosoa io a de ty le ray de mipetraka am'izay le hoe ray famonjena ty le famonjena ty any atao hoe famonjena le ohatrasika soratra mangamanga zany de mipetraka tsara vetranytsika midika zay mahita an'le sary io mipetraka ny fotsika sy ny saintsika hoe tena famonjena marina Iosoa ray famonjena zay io ray famonjena io le atao hoe ray lay famonjena zany hoe tonga Andriamanitra monjy ny olona io ny anaran'lay zanak'Andriamanitra lay ny ray ny rahany ray hamonjy an'izao tontolo zao a io le antsony ny anarana hoe Yahosoa zay ahoary a raintsika aloha le anaran'iny a mandika daholo nareo de mahita tsara amin'ny safa zay mijery amin'ny sary aloha de tena afa-po mihitsy ny ngaminy ina ho an'izao tontolo zao a tena mazava tsara mihitsy ny sary a averiko am'izay le izy zany a io le tableautsika ray a de famonjena Hosoa zay hitatsika io zao Hosoa de efa hitatsika moa zany de ho tazomitsika am'izay ty anarana ty hoe a iode he ty zany io a ho an'izay tsy maintsy de inona zany vakinao zany ty tako fotsifotsy be mamaky an'ity am'izay zao a iode he vava misy tepoka mona sy mivadika o de sinina ohatrany borety mivadika misy teboka telo ambany misy teboka kely ary ambony de i greka amin'ny farany le mamoaka ny a de nazavaiko teo iny tsara de aloha radikatsika am'izay satria fa hitanareo izy a ho averintsika ho adika am'izay fafana am'izay ny tsy ny rehetrarehetra fafatsika am'izay le izy a de zay tsy ilaina rehetra ngamany aleo averiko e fafaky fotsiny ty a de amerina satria zatra efa haitsika am'izay le izy a de soratana am'izay le izy a araka ny tokony ho izy a petraka am'izay le iode a iode a de he a de vava asa aloha diso iode io le anarany ray a io le représente n'le greka le nyteniko teo ty ataotsika mangamanga ty izy ty le mireprésente anazy ty iny ty le tarikatra anaran'le anakiray a de mireprésente an'ity io izy io de io zany le lasa mitondra ny anaran'ny ray a le araka le nytenitsika de tokony tena tokony mahitsy tsara mazava tsara mihitsy io izy io a tondra n'le anaran'ny ray représente any ray izy ny dikan'izay hoe tondra le anaranao a io izy io satria ny famonjena de fafantsika fa inga Josoa zay na inga Iosoa zay de io no mahatonga ny Iosoa amin'ny teny hoe za mitondra ny anaran'ny ray a de hitsofoko am'le famonjena am'izay zany dika zay a de ty am'izay indray le toy ny famonjena petraka atsika indray le famonjena teo a petraka am'izay ny he a oa soa epoka telo ambany de zao io zany le izy io a ty zao le famonjena ty le famonjena eko tsara de ty kosany le ray io le ray io le père zany ane ho anareo vahiny moa zao gaga anareo inona moa dikan'izany teny zany satria tsisy azo mile teny gasy efa miezaka manazava daholo ny ro teknisiana mamandika teny hoe le ohatran'izao de ohatran'izao le sary a ty zany amin'ny teny frantsay ataoko hoe salut ataoko amin'ny teny frantsay am'izay ty a hitanareo ty zany atao hoe salut ty ty natao hoe salut de ty natao hoe père voilà de ty natao hoe salvation ty natao hoe faveur fader moa zany na hoana zany fo filazany terme tsotra kely mihitsy ataotsika hoe faveur zany izay fader salvation o iava ty zany efa hitatsika mantsy le iava de ataotsika hoe iava ty
Yahva, Yah is salvation. Yahva, Yah salvation. Voilà. Io zany hoe famonjena ny ray, na le Père et le salut, ou Father et salvation, salvation, Yah. Voilà, nazavaiko tsara izay amin'ny teny rehetrarehetra. Io ny anaran'ilay zanak'Andriamanitra, Yahoshua. De rehefa hitantsika io, de alentsika sarina iny a, ho tadiditsika tsara satria verina am'izay tsika amaky direct amin'izay rehefa hita daholo iny rehetra iny a, de amaky sary am'izay tsika. Raha ohatra anao tsy maharaka de azonao rahana foana io amin'ny internet a, azonao jandana jereo amin'ny internet io de azonareo jerevana milamina, fa tsy misy antony tokony tsy hoe tsy aizanareo an'io fa satria fa tsotra be izy a. Do am'izay ary fafaty, ty tsy azo fafana. Tsy mety fa aleotsika tena haka le sary direct. Aleotsika any amin'ny tableau. Izy am'reto moa zany no tena tableau. Ty ve? Ty ny tableau ty. Tsy mety mihitsy. Izy moa zany no tena tableau. Tsy hitako tsony tena mijery an'le tableau. Tsika ty izy ty. Ty ny tableau ty, de ty ny fafatsika ty a. Fafatsika am'izay le tsy ilaina rehetra rehetra. Satria fa nomeko daholo ny dikan'le teny a. Salvation, faveur, Père salut, ray famonjena, de amaky an'io am'izay tsika zany. Ahoana am'izay ny fanonana azy, atria fa hitantsika daholo le teny zao. De vakitsika am'izay izy zany satria fa hitantsika ny teny a, de lasa am'izay tsika zany mamaky am'izay tsika zany mazava ho atsika fa mamaky am'izay tsika. Iode, verina am'izay, iode, o, shin, de a, de vakitsika am'izay le izy a, zao mifamaky anazy am'izay zany. Ya, ty vahintsika tsara mamavaka an'ity a, ya, i, a, de mipetraka indray ny ato, H, O, D, S, H, U, de A. Zao. De avadikitsika am'izay izy zany a, soratatsika am'izay a, de avadikitsika am'izay sitsika hoe tena vakitsika normal am'izay ny lecture, de soratatsika indray izy am'ty a, I, e A, de Ho, de Sho, de A. De menanao a, io ny mpamonjy anao a, io ny anaran'ny mahagaga, io le tena Andriamanitra miamboninahitra mandrakizay a, hitanao ny mpamonjy a, io le anarany a, tsy mitohy am'izan'izy io a, Yahoshua. Io le anarana titinoany eto a, io ny namonjy anao a, io ny namonjy an'izao tontolo zao a, zao zao toriny ambasadiokan'ny Yoshua nareo zao a, tsy mitovy amin'ny Yehoshua zay Joshua io, hafa mihitsy io a, io le Yehoshua mpamonjy. Mazava nga mazay fa de mipetraka tsara amitsika an'izay le tena famonjena, io izy io. Zay. De rehefa hitatsika am'izay ary io a, de hijery am'izay tsika ny mahadiso any hoe Jesosy. Raha mijeritsika hoe aiza amin'io zany ny anaran'i Jesosy ny mety hipetraka. Tena tsy ao anatin'le teny mihitsy ny anarana hoe Jesosy zany, tsy miexista mihitsy ny izy. Zay le hoe avy any amin'ny Jiosy ny famonjena, le Jesosy azy io zao anarana Jiosy io a, anarana Jiosy mihitsy ny omeko anao io, ary avy amin'ny teny Jiosy daholo ny voan'io a, Yahoshua ny anarana io, zio ny fanoratra azy amin'ny teny Jiosy a, ary zao ny famakinana azy. Fa le Jesosy, aiza amin'io ny idiran'le Jesosy, satria na le terme Yehoshua aza avy any amin'io daholo ny ainga, saingy le Yehoshua nge Joshua efa nampianariko teo, ka zay nivavaka tamin'ny Yehoshua de nivavaka tamin'ny Joshua, ary olona nivavahanareo, olona mety maty oatra anareo, tsy nitsangana tamin'ny maty akory ny zany Joshua zany, izy ary olombelona kely mitovy aminareo. Zay ny tsy nampahizan'le Yehoshua. Zay, do am'izay tsika noho indray tsika, efa hainareo zany zay fa de ataotsika arsiva indray ty a, voazavaina rehefa misy mila anazy de ho apetraky ty misy fanazavana menareo, de ndana jerevo kely. Zao ary, miditra indray tsika zany amin'ny famakinany iny mo,
lay teny manaraka zany a hoesotsika daolonay zany io zany hoesotsika tia satria maninona efa haitsika izy de efa hosorona hoapetraka atsika am'izay le fanontaniana avy aiza ny terminy hoe Yehoshua efa hitatsika teo le terme Yehoshua ny vakina teo fa avy amin'ny anaran'ny Yad Joshua le izy de tsy izy ny dikan'izay zany tsy izy afatsika hatramin'ity ambany satria mitovy reo ambony reo zao avy aiza ny terme hoe Yehoshua soratatsika eto indray le hoe Yehoshua de tsy izy fa Yad Joshua efa hitatsika teo mihitsy le izy zay nivavaka tamin'ny Yehoshua rehetrarehetra zany a de nivavaka tamin'ny Yad Joshua ny dikan'izay de ahoana nyfandratana an'le Yehoshua efa inaveriko tamintsika teo iny zao le izy de novainy zareo Yoda ty tsisy tino izy ty a manomboka eto am'izay tsy izy zao le fanaovana le Yehoshua Yoda de Hea de Oa de Shin de A tiany atao hoe Joshua tiany atao hoe Yehoshua zany Yehoshua na ity ihany koa natao hoe Joshua ity natao hoe Josué ary ihany koa natao hoe Yehoshua ity natao hoe Yehoshua aveko tsara na ataonjareo an'izao ko izy hoe Yehoshua zao reo zany le fiantsonany hita hoe Yehoshua zay tsy izy fa i Joshua ihany reo zay tena contraire amin'ny eo ambony io a tena tsy azon'ireo ampitoviana mihitsiny a non tsy mitovy reo samy hafa reo ty le Andriamanitra marina Elohim Israely a ty kosa ny c'est un humain io olona io a ka zay mivavaka tamin'ny Yehoshua mivavaka amin'olona ary mivavaka tamin'ny Yad Joshua zay mivavaka tamin'ny Yehoshua de mivavaka tamin'ny Yehoshua zay tsy izy akory fa Yad Joshua Joshua na Josué amin'ny teny frantsay zay de matoky fa azoko tsara daholo zany a io Yehoshua be dehibe ao anatin'ny internet io a de tsy izy akory fa Yad Joshua io Josué io efa nazavaiko tamintsika teo a aveantsika tsara mihitsy le fanazavana raha tsy tadidinareo io le izy a Yehoshua or Yehoshua io izy io tena zareo hébreu mihitsy nanoratra an'io a Hebrew Word Study Transliteration Pronunciation Etymology and Grammar zay io izy io Yehoshua or Yehoshua is Yehovah is salvation resaka Jehova ihany ny dikan'izany anarana avy any amin'ny Jehova ihany io zany hoe ireo zay miantso Yehoshua de tsy izy fa i Jehova ihany zany arahany zany satria Jehoshua iny zay de njaranao zany mieritreritra zay no mahatonga le teny aty hoe tena dikan'izy io lefa nomeko teo de hoe Lord is salvation izy misy ity the Lord is salvation ka famonjena le izy ny dikan'izay a saingy le anarana mihitsy ny diso fa raha vao miantso an'izany Yehoshua zany ianao a de mazava be ny dika teny fa Yehoshua o Yehoshua zay tsy izy fa Yad Joshua mivavaka amin'ny Joshua daholo zay mivavaka amin'ny Yehoshua na i Jehoshua zay mazava angamba zay teniko zay idirantsika am'izay zany a le hoe inona am'izay ara ny mahadiso an'le nitenenina rehetrarehetra de zao fafatsika indray aloha zay tsy ilaina aza indray tsika mamafa de apetraka atsika am'izay le Yehoshua satria zay ny tena dikan'ity zany zao ozy le olo io natao hoe Yehoshua de toizatsika eo mihitsiny e tsy taitra mihitsy tsika apiditra an'izany eo fa aza matahotra mihitsy ianao ozy no io le Yehoshua teny izay mihitsiny ty le Yehoshua ny anarany na aza nataonareo anazy io le izy io Yehoshua tsy iza zany Yehoshua fa Yad Joshua ny tena marina dikan'izay a égale Joshua na égale Josué voilà son nom nefa ty Yehoshua ty a io no lasa Jesua ary avy amin'ity neviny terme hoe Yeshua
io esoa ataonareo rikatra amin'ny boky nisy aya io de ity ny eviny hoe Yesoa, ary avy amin'ny Yesoa ny eviny hoe Jesoa io Yesoa iny ny tongany hoe Jesoa, de avy amin'ny Jesoa ny eviny Jezo sy ny maro samihafa. Io izy io hitantsika eo daholo zany izy io. Hitanareo tena anarana diso mihitsy ny izy, vavaka amin'izy mo Josoa nareo ny tena marina, saingy ny zavatozy ara de tsy avy amin'io koa narina hoe Jesoa fa narina Jesus Jisasy de c'est un mot grec le izy, anarana grika nampidirina io tena marina. De zay no mahatonga ireo tsisy afaka amin'ny fahotana na satria na nareo mivavaka amin'ngiady Josoa zay tsy izy, na nareo mivadika amin'ilay Andriamanitra ny grika vo mety tsy izy, zavatoza le izy. Ka hitanareo am'izay zany le fanazavana fa tena tsy mety mihitsy ny zatra nataonareo satria olombelona ny vavanareo. Raha io Josoa io zany resana de olombelona ny vavanareo, olombelona mety maty, olona ny ran'Andriamanitra ny vavanareo. De zay no mahatonga ny Yesoa Jesoa sy ny maro samihafa. Nefa ntsika mety andray zay no mahatonga ny hoe le nom Jésus c'est un nom grec, mahatonga azy greka indray aza avaiko aminareo indray. Naninona ny lasa hoe greka le anarana hoe Jésus zany? Indray jerevantsika indray zay satria ndao tsy alohana zistrentsika ty anazava mikasika le Jésus indray za aloha. Zay le anarana Jésus io zany efa haitsika io efa voatazona tsara io, de andao apetrakatsika eto ambony eto am'izay ny fanazavana, aventsika ery ambony original de atao ambany ny fanazavana. Andao atsika aloha andeha manao fanasorana an'ity ty mampiasa couleur de misy mivadika ngeza be de tsy tiako fa mba tafapetraka tsara am'le tokony ho izy zao le soratra de alefatsika ery ambony satria hanazava ny evin'le Jésus am'izay sy ny tsy mampety an'le Jesosy mihitsy ny tena marina zay. Atria anisan'le fanteny napetraky ny olona iny hoe ahoana moa ny hazavanao fa diso mihitsy ny Jesosy io de tia mihitsy le izy zay. Rehefa hitanao ny original n'le nom tamin'ny teny hébreu de jereo am'izay ny tsy mampety ny rehetrarehetra io, diso dôlidô zay antsoina rehetrarehetra any. Ale Yahosoa moa zany de fitasia mihitsy ny tsy mampety anazy satria avy arikatra am'le Yahovah izy ny naka, zay efa tsy mety mihitsy ny anarana hoe Yahovah na hoe le anarana hoe Yahoo mihitsy ny efa diso, ho avy koa tsika ny tsy mampety an'le Yahosoa. Zay zany mbola tsy voazantsika eo fa ho jerevantsika amin'ny farany le izy zany. Aventsika le izy am'le anarana hoe Yahosoa. Yod e misy anankiray de vava de shinina de teboka telo ambany de a. Io zany anaranao zerana le mpamonjy le tena mitondra famonjena Yahosoa, maritsika tsara mihitsy izy io io ny atao hoe Yahosoa, ny ohatra ny veriko ny original Soa, io ny anarany original fanoratana anazy zany hoe Yahosoa. De apetrakatsika am'izay le anarana tsizy rehetrarehetra zany miainga amin'io tsika. Ty le tsizy anankiray ty zao Yehosoa. Io le Yehosoa nareo iny. De ty Yehosoa ty lasa hoe Yesoa. De ny Yesoa lasa hoe Yesoa le tsotra zany. Yesoa de io ny lasa hoe Yesu de lasa Yesu amin'ny teny gasy Yesu zao ndray ny eviny terme Yesu zao avy amin'ty Josoa ty daholo le hoe ty zao Josoa daholo ty rehetrarehetra zao Josoa daholo olombelona io rehetrarehetra io ngia Josoa ty, ngia Josoa daholo io, egal Josoa
ary mivavaka tamin'ny Josoa daholo rehetrarehetra reo zany. De tia mindray rehefa aveo rehefa mivadika malagasy de nivadika Jezo amin'ny malagasy. De lasa na hoe Jesoa. Jesoa ilay iresana. Io rehetrarehetra io zany nanao an'izao rehefa nigasikasiana de nivadika ohatran'izao izy zany. De io ivavahana rehetrarehetra io zay ny terme anankiray zay a. Fa ny zava-doza amin'izay kosa nefany a de voalaza ny Wikipédia fa tena anarana Grika amin'izay io sary io. Andriamanitra ny Grika io. Dao indray rehefa tsindrela hoe ahoana ny maha-Grika anazy. Zany hoe différent de Yahosoa io a. Soratantsika mihitsy ny hoe tsy mitovy amin'ny Yahosoa mihitsy ny différent eto a. Tady dio sary différent. Différent. Différent amin'ny Yahosoa hoe tsy azo afangaro amin'ny Yahosoa zany io. Zay le izay. Ahoana indray le andriamanitra ny Grika, ho azaventsika indray le andriamanitra ny Grika. De ampitovitsika amin'io am'izay rehefa avy eo. Ahoana indray le mikasika ny andriamanitra ny Grika ty fa nanazava ihany a hoe zao ny mazava-dozan'izy indray. Tena loza e. Tena niaza mbatratra an'le hoe tsy mahafantatry n'inona tokoa fa tena mampalahelo mihitsy ny mahazo anazy. Dao ary fa fatsika ity a. De ajantsika indray le anarana hoe Yahosoa satria hono hoe avy amin'ny anarana Yahosoa hono ny vinarana hoe Jésus. Zay no moa ny volazan'ny Wikipédia iny. Fa izao no tena zava-doza amin'izy fa tsy de zany loatra. Enonareo tsara ange zay na tonga hoe non Jésus de avy amin'ny translittération'ny transformation teny Grika. Tsy marina zany fa zao ny sary amin'io. Tena meko atsika ny sary réel amin'ny sary nataon'ireo tena tsy mandinika mamono olo reo a. Misy anarana tao hoe Zeus zay any. Io ny anaran'ny andriamanitra ny Grika. Andriamanitra ny Grika io mipetraka amin'ny tendrombohitra Olympe any Grèce. Mipetraka amin'ny tendrombohitra Olympe izy io. Ary misy afo tsy mety maty ao. Misy afo tsy mety maty ao. De io Zeus io zany a rehefa atsono zareo jiosy Grika de ataony hoe sosa ny famaky an'io. Sosa. Afaka mianatra an'izao zay meteny Grika fa zao ny tena marina amin'le izy. De rehefa manaja an'io andriamanitra io zareo Grika de ampiny teny hoe ie ataony loanany ato. Ie. Ie. De zay vao mipetraka le Zeus teo a amin'le teny mangamanga. Ie Zeus. Iny Zeus iny efa le avy de lasa hoe Jesosy. Lasa rehefa tsika ato izy zany a lasa hoe ie de mipetraka ty ambany ty makato a lasa hoe Jesosy. Zareo le fanekekezan'le teny a. Zareo tsara le fanakaiky mihitsy le teny a. Ato Yahosoa ato efa Jesosy de Jesosy am'izay no lasa Jezo rehefa avy eo. Jesosy no tolentsika makato a. Jesosy no lasa Jezo. Jeso. Ary ny Jeso no lasa Jezo. To gasigasy foana izy. De lazao raha fa tsy mitovy amin'le Jezo tarika ity avy eo. De ny Jezo no lasa Jezo. Lasa Jezo. Jezo. Io izy io. Lasa fa diso ty. Lasa Jezo. Ohatra tsika lavidavitra ty. Ty lasa Jezo amin'izay rehefa avy eo. Zao. Jeso no lasa Jezo na Jeso, lasa Jezo, lasa Jezo. De lazao raha fa tsy mitovy mihitsy le izy amin'izao sary zao. Zay le mahatonga ny hoe mitovy ihany ange le Yahosoa sy Jésus e. Satria Jésus c'est un nom grec io izy io. Avy amin'ny terme hoe Jésus de Jesosy. De Zeus. De teto amin'ity Zeus ty indray a hosotomontsika indray. Io Zeus io rehefa voarantsika io zany a. Zeus sosa ny famaky azy a. De Zeus lasa Jesosy. De Jesosy io lasa hoe Jésus. Ovay J fotsiny nge le i. De ovay U fotsiny nge le O e. Fa zany de Jesus mivoaka eo ny Jésus. Taoary. Afaky daholo ty ambany ty a. Hitanareo tsara amin'izay fa marina nge zany teniko zany. Zay no mahatonga ny hoe anarana Grika ihany io Jezo ny Jesonareo io. Avy amin'ny teny Grika io. Io izy io. De mody lazany hoe avy amin'ny teny jiosy. Fa fitaka mahatsiravina mihitsy. Io ary jerevy tsariko. Ary zao tsy voafitaka ny tena maro. Ty zao izy ty a. De Jesosy zany zao a. Lasa hoe asoroko ny O. De jereo tsara fa lasa Jesosy. Jesosy.
teny latina Jesus am'izay izy io teny latina miala ny o de lasa Jesus io a ety am'izay rehefa avy eo lasa avay am'izay nge le jie i miovajia de lasa Jesus avetrany io izy io ny Jesosynareo io tena trady amody nampitoviny am Yehosoa tena fandrika be matsiravina mihitsiny zao le ny afaranareo any ka hoe ary nanjavona le sary zay le hoe i Jesosy Yehosoa anankiray any io le sary io satria ity Jesus ity any mitovy am' Jezo rehefa avy eo io Jesus io rehefa nagasina am'izay a ity le mitovy amin'ny Jezo lasa hoe Jesoa amy teny gasy azao fa tsy mitovy io izy io Jesoa io izy io Jesoa avy any amin'ny hoe Yesosa mivady tena misy an'io sary io zao na tonga ny Wikipédia amy teny hoe avy any amy teny Hebreo nefa zatra anarana Grika be zao a Andriamanitra ny Grika no transformeny a mba hitovitovy am'le Yehosoa de le olona mivavaka amin'ny Yehosoa am'izay rehefa avy eo a de nefa mivavaka amy Josoa zavatoza mivavaka am'le Andriamanitra ny Grika valiny tsisy afaka fahotanareo nandray azy matoky am'izay fa tonga sainareo fa tena tsy izy io ataonareo sady mivavaka amin'ny olona nareo mivavaka amin'ny Andriamanitra ny Grika misy aminazy hoe tsy fantatareo mihitsy ny evin'le teny io ny evin'le teny io zay no mahatonga eo tsisy afaka amin'ny fahotana tsy izy daholo ivavahanareo mivavaka amy Josoa ny sasany mivavaka amin'ny Andriamanitra ny Grika ny sasany firay ihany reo zay le mahatonga ny hoe Yehosoa nge tsy iza fa le Andriamanitra ny Grika any efa zoiny io kanefa ny Yehosoa tsy iza fa tena Josoa mihitsy nefany io mivavaka amin'ny olona koa nareo de ny fahendrena aza miditra am'izany tsony fa miala am'izay zay no natonga hoe tsisy afaka amin'ny fahotana fa Andriamanitra tsy izy daholo ny tomponareo Andriamanitra ny Grika no nisandoko an'le anarana am'izay taoriana iny a de motsodoko nareo hoe Andriamanitra Yehosoa ny ohatsona io aza miteniteny foana fa Yehosoa zany eka Josoa ary mody nataon'ny fanakaiky le izy mody nisikirina am'izay eo anarana eo zao ngely afetsiny le Yesosa no nivadika Ezoiusa de Jesus Jesoa de mody avadika hoe avy ery am'le terme Yehosoa io kaminy jereo zany famitana divoly tsy haiko ianao raha mba ho tonga saina am'izay na tsy ho tonga saina efa nomeko ny fanazavana fa zay ny profony tsy mahafaka fahotana anao nendra mba hitanao zakamery ny adala mandrosika vo samy mieritreritra am'izay da diava lalana makany amy lalana fiaina mandrakizay fa aza mety daladaliantsony zay aloha ny amin'iny fa io no tonga reo tsy afaka amin'ny fahotana mamarana am'izay any lefa mangalataka an'le Yahosoa hiditra am'zareo ndray tsika am'le Yahosoa ahoan'ndray le amin'ny Yahosoa ingaitsika am'izay terme toy ihany izy ka amotsika moa akalavitra fa zay niteneny zareo ihany le izy aleo izy hianatra tsara ny teny Hebreo fa sao de veriny fa mandeha ho azy io teny rehetra io ianaro tsara fa zatra tsisy famonjena ho azy na rehetrarehetra teny Hebreo ataonareo nefa nareo makany amy tsy izy daholo fahotana vingitina didi folo isakilehany mameritrerety ny Yahosoa ndray moa ko tena hafa ndray mihitsy le Yahosoa ao andray nanaovanjareo le Yahosoa zay ty omeko ty ndray le izy ty ary zay ny amaranako anazy hoe tsisy izy ireo Andriamanitra ireo nandray ara hitatsika tsara fa le terme Yahosoa de nisy Andriamanitra ny eviny iza ny Andriamanitra ny eviny avy am'le hoe Yaho satria moa Yaho ny resany zareo de ametsika le anarana Yaho zany nynga avy ty teny ty izy hoe ty le tsy pitsika ty ina rany mahazo an'ty ty tsy pitsika tya voila avy amy terme hoe Yaho zany hoe ty ilainy anazy ty ndray tsy izy ty ty soratako ty tsy izy fa mamerina le zareo le manao terme hoe Yaho za Yaho satria avy amin'io nakany ale Yehosoa de ny anjareo zany nampiny an'ity le izy nampiny an'ity le zavatra nasiny lasa aloha mboariko tsara le hefa tsy mety tsara ty ety kosa zao tsy mety mihitsy ny ty tsy maninona fa ezatsika ho mety fony zao zay izy nety tsara izy zay any mety tsara izy tya asitsika n'ity teboka pelikely ty aleotsika ataotsika maintsomaintso de mazava tsara izy am'izay ty misy teboka kely ato io de io teboka io zany nanova zaho satria ta de nivakina ndray no lasa nanao hoe
ia le voalohany aloha tsy nivainy a ia ato am'izay zy nivadika o zao o zany hoe iaho zany de mifarana am'ty moa zany tena marina zay io le atao hoe iaho satria raha vo tsy eto am'ty vava ty izy mametaka an'io tebika io a de lasa iava foana iny no tena tena sy tina fa eo le izy a de ty ny lasa natonga ny terme hoe iaho iaho andazy loha fa tsy ampy le izy atsika couleur hafa mihitsy ny temse mety tsika mihitsy ty zany natonga an'le terme hoe jaly koa tsika am'ty zavatra ty ty natonga an'le hoe ia hoany zareo na moa ty navadiny io de zavatra misy le zany navadiny zareo io a de lasa hoe ia ho nasorony am'izay le asa zany rehefa aveo tsy nivakiny izy zany satria tsy afaka manao eo mihitsy izy raha tsy zao frazy zao ihany no apetrany eo fa zao nato hoe teny hebreo de io le andriamanitra ivavahany zareo zany am'izao tsika am'teny zao de ny zahatra tena mahavariana mihitsiny a raha ohatra ny izy zany ka tena miantso iaho de tsy maintsy misy asa eo naty anaty la tsy maintsy lasa hoe ia u ha iaho tsy maintsy iaho ny anaran'io satria tsy afaka esorina mihitsy io asa io nanao iny izy anao iny zany tsy mampetany io anaran'io mihitsiny lasa hoe iaho de misy asa mandehandeha avy any zay no mahatonga anarany hoe iaho andriamanitra tsy izy io zatra miforoporono zareo azay miantso an'ireo rehetra tandeha mivadika anao kabala moa manompo sampy mitandrina didi folo zay rehetra nitandrina io a tandrina didi folo daholo zay no nahafantarana azy mpitandrina didi folo daholo zay nanao an'io de ny sabatista sy zay rehetra mpitandrina didi folo rehetra rehetra zay de avy amin'io am'izay nalainy zareo ty iaho ty a zao ndray le anaovany anazy zany raha ho soratana ndray zany le izy a de ohatran'izao de efa soroko ty satria fahinareo am'izay a de efa soroko ty zay le iaho zay aloha de ty zako am'izay ty a no amboariko tsara ny soratra fa ohatrany tsy de tsara mihitsy le izy atria moa tsika tsy maintsy manoratra de la droite vers la gauche a de zao ndray zany le izy efa avy eo leo fafana misy ty aloha e fafana hatramin'ity mihitsy aloha de averina soratana tsara an'le mandeha mihitsy fa firetaka be mihitsy le izy teo de tsy de tsara soratantsika am'izay le izy a ty le iaho a iode de hea de vava de misy teboka ato a de he ary le teboka tsy eo fa ty tebo voly zay de le teboka ato fatsika ataotsika mena matony tsara ty zay de nasitsika an'le o ato satria ny vava sy ny o manome o soratako eto mihitsy zany ny vava ty vava ty io zany ny vava io vava mifiteny azy zany am'teny hebreo a rehefa asiana zavatra ampovoany ao teboka ampovoany ao a asiana teboka ato zany a de trany de vakiny ty atao hoe oa ny hoe u zao zao mifamaky an'io zany zany hoe rehefa jerevantsika zany ty a de zao mifamaky an'ty am'izay rehefa aveo hoe ia ho o iaho satria moa ataon'zareo io le izy de io le mahatonga an'lay izy hoe iaho fa tsy maintsy misy asa atao faratona tena tsy tiana atria tsy azo atsipy ty azy ty manidina ny naninanina any satria le tetragrama tsy maintsy hoe ia iode he vava he fa raha vosy tetragrama io de tsy izy io satria tetragrama mihitsy le izy zany hoe lasa rehefa vakina mahitsy izy zany de lasa hoe ia ho de ty moa tsy considereny zareo ty ho hasa farany ty a tsy raha raha iny io ty tsy raha raha iny ty ty ataony manidina any io de lasa hoe iaho sisan'ny farany ia o le ataotsika stylo hafa fa tsy de mamokatra tsara izy zay lasa hoe ia o tsy asiany zareo asa ntsony izy
fa izy misy asa io naty anatsina satria lasa tsy mety tononona le Yahoo raha voatsay satria efa nazavaiko le Yahova fa zareo tsy mety miditra amin'ny Yahova koa fa Yahoo foana ny idirany de zay jerevantsika le Yahoo io na teo Yahoo io raha ohatrany reo tsy mahay ary tsy misy fomba akoatran'izay azahoana le terme Yahoo satria na ny boky hébreu aza rehefa manazava an'io de io mihitsy ny fandratana ny Yahoo izy ary zay mihitsy le hoentin'ny olona rehetrarehetra zay de io Yahoo am'izay rehefa avy eo no nitovozana le soa nasiana soa fotsiny taorinany zany Yahoo zany hoe averiko soratana am'izay am'le teny hébreu nampiana soa le izy Yod Hea ity le oty io le Yahoo zao de nampiana soa fotsiny ato de nasiana zao ny Yahoo soa ndray am'zareo jereva ngely izy tena fa mitapitahana mihitsy mody asiana le teboka kely makary de fany io teny jiosy satria mifamiaka an'ity tokoa de tena Yahoo soa Yahoo de soa io famaky anazy famaky an'ity teny Yahoo soa jejereonareo am'izay nefany tahaka ny tomitovy fa tsy mitovy satria ndray ny avy am'le anaran'Andriamanitra ray hoe Yahoo ty le Yahoo ty ambony ty izy ty narana tsy izy io le naran'Andriamanitra tsy izy foroporony zareo tsy atao hoe aviaiza zany de io natonga ny Yahoo soa de hitantsika am'izay fa zay ny antso Yahoo soa le Andriamanitra ray mihitsy nefa diso satria tsy nitonoany jiosy zany Yahoo zany tsy izy jiosy nanony Yahoo zany an'le mandeharana fa zany terme o zany efa taty ela be nisy anehoany tatika hatramin'ny taona moins 400 taty any vao nisy ny terme o zany fa raha tany aloha tany zany mivesiny nisy tam'zany zay ny tena nisy tany aloha be tany fa ve moa ny tena voalohany oana narakaraka ny farandrindra rano filazany zareo efa nikiariko de zay mihitsy ngely izy miko teo le soratra le tam'le translate ino le alphabet hébreu tranainy satria alphabet hébreu tranainy moa iny meko anareo iny zay iny io zareo tezany entanareo zany ko ny arkéologie rehetrarehetra sy ny zareo mpitantsoratra hébreu eny nametraka an'ireny koa efa tsy zany nanao an'ireny ary teny jiosy daholo nge reny meko anareo fa tsisy hoe teny gasy any jiosy reny de meko anareo le izy de zay no mahatonga ny hoe ny anaran'ny Yahoo soa ne ka tsy izy satria avy amin'ny anaran'le Andriamanitra ray hoe Yahoo zay tsy miexiste akory le izy tsisy Andriamanitra natsona tamin'ny anaran'ny Yahoo zany ny indre mandeha aza ary efa jerevantsika ny baiboly hébreu Yahva daholo ny tao terme Yahva daholo ny tao fa tsy misy terme hoe Yahoo zany tao ny indre mandeha aza de zay no mahatonga ny hoe ny olona miantso ny Yahoo soa rehetrarehetra sy Yahoo rehetrarehetra mitandrana didifolo daholo izy rehetrarehetra nefa ny hafa firenena zany no tsy mahaizan'io satriany tsy mba ny jiosy io ny tsy aniza fa de tena Andriamanitra ny foroporony zareo mihitsy io ary zareo rehetrarehetra de tsisy afaka ny fahotana ndraiza fa tena olona manahirana amin'ny teny anazy mpanao ratsy tena sady bijangajanga ny tena ka le didifolo mahatonga an'izany hoe efa fantatra fa tsy nomena anao nefa mbola tazominao ihany de normaly ianao mpanota zay le hoe milaza ny tenany fa jiosy ka amy synagoga ny satana apocalypse 2:9 zay le hoe tena tsy mety nampianariko atsika rehetra zany rehetrarehetra zany mba hiverena amle tena izy hoe Yahoo soa tonga amin'ny Yahoo soa anao tena afaka ny fahotana ary tena tsy mahay manota intsony ary izay zao itsonanao zao navokako daholo zany fampianarana rehetrarehetra zany ahafantaranareo le Andriamanitra tokony ho tompoinareo ary fantaro am'izay ny tokony ho tompoinareo sy ny tsy tokony ho tompoinareo zay ny fanazavana de miraso atsika etra samotainao soa zay ny famarana ny fotoana de tapahana ty rehefa avy eo fa tsy toezantsotra rehefa lavabe zany hoe atao mitokana indray ny fanontaniana fa ho an'ny teknisy zany de mifarana teto ny fampianarana satria fanatra atin'le sasany hiditra amindray tsika fanontaniana fa maika faingo kely helelatsika de soratana mihitsy ny hoe fanontaniana indray tya ho an'ny olona rehetra zay miaino tena fanontaniana mikasika an'izay Andriamanitra zay afaka miditra daholo zao tontolo zao satria nandrehany zany fampianarana zany nareo de afaka miditra daholo rehefa tetsy moa rehefa tetsy de aza miditsy koa fa tsy maninny fa ho an'izay ho any milanitra ka manontany de manontany fa soanareo tanteraka mihitsy zany ho famonjena ny fananareo rahanareo miziady masadraka ny Yahoo soa zany ny Yahoo soa
zay zany fa dia mifarana treo ny fampianarana dia samy tena soadoantsika makafaingotsika teknisianina dia miditra amin'izantsika amin'ny fametrahana fanontaniana mikasika an'ilay Andriamanitra ivavahana sy ny fanalana ny fahotany. Zay zany lohatentsika amin'izay fahinareo hatramin'izay. Dia miraosika dia hitainao